Andeha hua ya kwa ye Tiundati reitua Ifuha marai Milanja fangali Hangino atunda Ngi kwa ye Rokimba reitua Manau sambelia Tikele ke harre Ande ambuleza we Wantete kangiza Sahira kwa ye Pamande hava we Saira kwa ye Pamande ava Le jeu des rois, il est passé à un jeu populaire et qui reste encore aujourd'hui le jeu traditionnel le malagasy le plus pratiqué. À l'instar des mahjong chinois, de Nefradal, des Népalais ou encore de l'awélé africain, le fanourne, ce jeu traditionnel le malagasy, ce jeu de tableau malagasy aurait été dérivé de l'aklerk apporté par les marchands arabes aux alentours du XVe siècle. Il fut jadis utilisé comme un moyen de divination ou encore utilisé comme un plan de stratégie. Le fanourne aurait été même utilisé par les rois et les reines, donc ils auraient demandé à leurs conseillers de jouer au fanourne afin de prédire et de trouver l'issue à l'affrontement avec les ennemis. Considéré jusqu'à l'heure actuelle comme un jeu sacré, ce jeu fanourne, ce jeu de société malagasy a une place très importante dans la culture et dans le quotidien des Malagasy. Ainsi, cette semaine sur Canal Austral TV, c'est avec un immense plaisir que je vais vous faire immerger à la culture malagasy. Donc dans cette découverte, nous allons découvrir ensemble le jeu sacré de Madagascar. Canal Austral, le fanourne de Madagascar, c'est parti! Safina koto haron-tsodorlano anarako mpilalao fanourna eo amin'ny club eo Analamahitsy. Za zany no lova fihetsony olona ana anisan'ny mpilalao fanourna dia tia fanourna ihany koa avy any Nosy ny fehiviko fa veny 67 ny faritra ny lalaovako. Andria tsara fara lalao Jean Marie no anarako. Tsona amin'ny solona anarana hoe Zamabe amin'ny fanourna. Mpilalao fanourna avy any amin'ny faritry Matsiatra ambony Mila Ravinahitra, Antananarivo, avy any Ambohidratrimo, maro vatana. Je m'appelle Naruto. Monsieur, mon surnom, mais mon propre nom c'est Rasulfnena Tulsa Alive. Pouvons se prévaloir d'au moins 5 siècles d'existence. Le fanourne reste de nos jours encore très joué dans l'île. Il est fréquent de passer devant une partie de fanourne dans la rue, devant un commerce, dans les stations de taxi-brousse ou dans les parcs, dans les cours d'école ou même ici au Pergola d'Antananarivo, un lieu de rendez-vous pour les adeptes de ce jeu de réflexion. Ny sotoavina hoentin'ny fanourna eo amin'ny mpilalao fanourna manokana, ny fanourna dia mitarika ny olona anankiray ho ana malagasy anankiray tsisy loka hiala amin'ny resaka filokana satria ny fanourna dia tsy misy ady volana ny kely azy.
Ny fanorona dia mitarika anao arantsaina ary ny zavatra mahafinaritra amin'ny fanorona dia misy aretsaina maro ao anatiny, amin'ny mahazavakanto azy, amin'ny maha-kolontsaina azy, amin'ny maha-literatiora anazy, amin'ny mahavakoka anazy, amin'ny mahafanandrona anazy, ao anatin'ny fanorona avokoa izany zavatra rehetrarehetra izany. Andeha ambola zao e, mantetika agny zao, sahira koa e. Il se joue un peu partout. Le plateau du jeu est tracé sur tout type de support, plateau de bois, pierre, papier, à même à terre, sur un carton ou n'importe quoi qui ferait l'affaire. Les pions ou vattes au Malagasy sont des bouts de bois, des boutons, des cailloux, des grains de différentes couleurs dont leur nombre dépend du niveau de jeu. Ny olona ray raha fa te hilalao fanorona tsy maintsy manana kosa aloha ngamba vatam-panorona, vatom-panorona, malala ny lalana ny fepetra amin'ny feny fitsipika amin'ny feny fanorona hoe zao ny lalana isora fanorona ana ohatran'izay. Dia misy ohatra mianatra rehetrarehetra, zaza miana mandeha dia miana mandady dia mamindramindra any dia avy eo dia fa rehefa misy fiezaka ohatr'izay dia izay zany fanorona ilaina an'izay ary ilaina faharetana fa satria ny fanorona mety maharitra vovo vitany anina amin'ny matin'ra. Fa mandeha avao e, sahira koa e. Le fanorona malgache, c'est un jeu très exceptionnel par rapport à d'autres jeux internationaux. Parce que ce jeu, ce n'est pas simplement un jeu de stratégie comme vous le savez, l'échec, le jeu des dames, mais ce jeu, c'est vraiment un jeu divin pour les Malgaches. C'est un jeu sacré. Parce que c'est le roi ou le devin, le conseil du roi qui a déjà pu pratiquer le jeu Fanorona à Madagascar. C'est un jeu très pratiqué à Madagascar par les jeunes d'aujourd'hui. D'après l'histoire, ça appartient au roi qui règne à Madagascar pendant l'ancienne époque. En date l'apparition du Fanorona au XVe siècle. Eh bien, des légendes courent sur sa création et la passion que lui voulaient les rois de l'île avant l'ère coloniale. Auparavant, ce jeu stratégique était très pratiqué par l'aristocratie, particulièrement par les rois et les reines. Une histoire raconte que l'un des deux fils de Ralimbe aurait manqué à un entretien de succession en étant trop absorbé par le Fanorona. Il aurait été créé donc par le prince Andiatupkindjinj. Le grand roi Andiamasnaval, la reine au XVIIe siècle, aurait été un grand adepte. Amin'ny maha-kolontsaina ny fanorona zany kolontsaina araka ny fahalalana fantatray dia tsy misy afa-tsika malagasy ihany no manana ny no milalao fanorona sy manao ny fanorona. Dia noho izay kolontsaina maha-malagasy soatoavina maha-malagasy azy zay dia tsy ny fanorona zany tsy afaka ilokana. Satria nisy zavatra be da be misy fampianarana. Zany zavatra hita ao anatiny misy fianarana sy fampianarana no zavatra tena fehezan'ny fanorona. Tany ampendohana tany ona ny fanorona dia tsy nisy afa-tsy tao andapa no nilalao azy. Izany hoe ny andriana sy ny taranaka andriana rehefa miresaka andriana tsy ny eto taloha dia le andriana mpandraka mpitondra zay no atao hoe andriana. Iry zareo no milalao azy dia nitandapa ao andaka satria nahoana ny fanorona dia isan'ny anankiray tetim-panjakana nentina ny arovana fanjakana. Ny fanorona dia isan'ny kolontsaina anankiray nentina ny tantanana ny fitantany sy ny fanjakana. Dia zavatra rehetra tiana vahana dia ao anaty fanorona zay mahatonga hoe tetim-panorona. Raha misy olona anankiray manao fanorona dia efa mahafantatra izy hoe tsy mila mitetika an-dalana. Ankehitriny rehefa ny zanak'olombelona dia eny an-dalana izy dia efa eny an-dalana izy no mitetika dia matetika izy tratra ny ady sarotra foana amin'ny fiainana. Fa raha vao tonga miala ao an-trano izy no misy ny voatetika ny tsara ny lalana alehany rehetrarehetra ohatry ny fanorona dia tena hitanareo fa ampisongadina amin'ny fiainana mihitsy fahaizany manao hoe raha teny vahiny dia hoe manao gestion na maîtrise du temps ohatran'izay sy ny zavatra ao ataony rehetrarehetra. Izy aloha zany zavatra tsy tiako izy tamin'ny mbola kely, zavatra tena tsy tiako fa na mahita olona milalao ary tsy liana amin'ilay izy. Fa sendra manandalo dia nisy namana manao dia niara-nanao taminy
dia lasa nisy fitiavana ho azy mipotra tao anaty dia lasa nandalina dia amin'izao efa ty Pamandeava Le Fanourne est un jeu de société combinatoire abstrait de Madagascar. Les règles sont transmises par tradition et maintenant il existe des compétitions interrégionales voire nationales de ce jeu. À l'occasion du Caravane Fanourne, un événement organisé par le ministère de la Communication et de la Culture et la Fédération nationale de Fanourne se déroule ici au Pergola, puis au Palais de Sport et de la Culture de Mahamassin, ce qui va nous permettre de connaître la stratégie du jeu. Ce jeu constitue en deux parties. La première, il faut savoir le jeu du combat. C'est le début du jeu de Fanourne. Et après, qu'il sortira vainqueur l'un des adversaires, les deux adversaires. On passe par la phase du vélo. Le vélo, c'est une sanction ou une tête envers le vainqueur. Nisan'ny vato aloha 2020 avy ny amin'ny andanisa ny ankilany. Ny tanjona amin'ilay izy atao izay halaniny ny ankilany. Rehefa tsy laninao izy dia atao izay tsy hampihetsika ny azy ny vatony. Ny but-n'ilay zany dia ny anao atao betsaka foana noho ny mpifanandrana. Zay. Dia misy ny antsoina hoe zay ny ady, dia ny vela, le vela misy lalàna hafa zay. Hoe ny mivato 2020 amin'ny contre mivato 5. Da raha maresa le vadimy dia zay le mpifanandrana ny antsoina hoe tsy afabela. Fa raha maresa le 20 dia afabela le mpifanandrana. Pamandeava hoe tsy kivy koa ye. On distingue trois types de Fanourne, dont le niveau le plus facile est le Fanourtel. Puis vient le Fanourndimi et le plus difficile c'est le Fanourtsivi. Nous allons nous focaliser sur ce dernier. Avant de commencer la partie, les pions de différentes couleurs sont placés sur un schéma bien précis. Une table de 5 rangs x 9 colonnes et chaque joueur dispose 22 pions. Le but du Fanourne est de capturer tous les pions adverses, de faire en sorte qu'ils ne puissent plus se déplacer. Chaque pion peut se déplacer dans toutes les directions en suivant le tracé des lignes, de son point d'origine vers une intersection adjacente libre. Un pion peut éliminer une ou plusieurs pions adverses se trouvant sur sa ligne de déplacement. Une fois ces captures effectuées, le joueur laisse le trait à son adversaire. Misy karazany Fanourne. Misy karazany anankitelo. Dia ny Fanourtelo, dia ny Fanourndimy, dia ny Fanourtsivy. Ny Fanourtelo natao ho an'ny ankizy. Ny ao anatin'ny Fanourtelo tsy inona misy zavatra telo atao mifanandrify. Rehefa mifanandrify ny vato telo dia maty izay ny Fanourna amin'ny Fanourtelo. Ohatran'ny hoe rehefa mijeritsika jereo tsara ohatran'ny kintana telo norefy any amin'ny lanitra. Izay zavatra izay fa endrena nisy teo amin'ny razabe antsika mety nampianarina satria ny zaza ilaina hay le hianatra fahitsiny dia ampianarina ny fahaizan'ny Fanourna zany dia efa ahafahany manao an'izay fahitsiny zay hoe rehefa mahay mifanitsy amin'ny zavatra dia manaraka izay ny Fanourndimy. Ny Fanourndimy indray hoe araka ny tantara fahafantarako azy aloha dia natao ho an'ny vehivavy entiny mikanokanina sy mikonokonina ny fiainana ao anatin'ny tokantranony ao dia amin'ny Fanourna ihany koa entiny ahafahany mikarakara an'izay. Fa ny Fanourtsivy efa be ny zavatra mivoatra sy miarina ao anatiny amin'ilay lalana izoran be da be dia ny lehilahy no natao milalao azy. Comme le Fanourne est un jeu traditionnel de Madagascar, les règles se sont transmises par tradition et existent déjà dans des ouvrages loisirs ou encore sur des sites internet. Très présent dans la vie des Malagasy, ce jeu sacré
assez fade, aussi comme il était interdit de jouer au fanourne pendant la saison de pluie. C'est un tabou qui touche l'alimentation et le mode de vie. C'est par ailleurs le but de la compétition nationale de fanourne qui est de perpétuer un patrimoine de grande valeur, mais également de sélectionner le champion national dans ce talent. Félicitations Jean-Marie, Arabena Zamabea. Ny afatra azoko ampitaina ohatra dia izao manentana antsika malagasy, kolotsaintsika malagasy io, soto afintsika malagasy io. Raha tiantsika hiverina sy hotazonitsika maha-malagasy antsika sy ny hitazonantsika ny amintsika dia andeha hankafizitsika ireo karazan-kilalao malagasy, ny kolotsaina malagasy, ny soto avina malagasy toy izao. Singa ny anankiray fotsiny ny fanorona izay ao anatin'izay fa mbola maro ohatra ny lalao malagasy raha tsy teny ahatsy ny ohatra hoe ny fampita, ny katso sy ny rehetrarehetra ohatra izany tsy voatanisa. Ny afatra ho an'ny indrindrandrindra ny tanora mitovitovy amiko aza te variana amin'ny zavatra fa indrindrandrindra ty ohatra raha mana telefona mba milalova indray fanorona anisan'ny kolotsaina manandratra antsika malagasy io aza variana amin'ny course vitsika sy ny ludo sy ny tariny fa voizina atsika fa ho reharehantsika malagasy io misaotra ataoko. Très présent dans la vie et la culture des Malagasy, le jeu traditionnel fanourne peut se jouer partout pour passer le temps, pour se divertir, pour faire aiguiser, faire travailler le cerveau, mais bien également pour perpétuer un patrimoine de grande valeur culturelle. Plusieurs années après son apparition sur la grande île de Madagascar, ce jeu sacré de fanourne continue encore à séduire de nombreux adeptes de tout âge, des hommes comme des femmes. J'espère bien que cette découverte de cette semaine vous a appris une chose de plus sur la culture des Malagasy. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles émissions. Sur ce, à très bientôt et bonne continuation avec les meilleures émissions de Canal Austral TV. Manja Pione! Katian Abuaki Yambe Sikivi Kwaye Famande Havawe Sikivi Kwaye Famande Havawe Yeah.